Tao amin'ny faritra Boeny no nahatanteraka ny 20 isan-jatony tanjona amin'ny fambolena alaongo ary modely pahombiazana amin'ny fanarenana alaongo ny ao amin'ny komina Bonamary, distrika Mahajanga faharoa, faritra Boeny. Entina nanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny rohim-voahary alaongo dia notanterahina tao amin'ny komina Bonamary, Fokontany Tsararivotra ny fambolena alaongo ny alatsinainy 4 Jolay 2024. Notariany ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jona Ranarivelo Lucien sy ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Baumiavotse Vainala Rarinirina sy Ramatoa Baofeno Seline filohan'ny komisiona ny Jono izay solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Nosy Varika ihany koa ary ireo manam-pahefana maro tany an-toerana. Miara-mientana ny ministera rotonta amin'ny fiarovana sy fanarenana ny alaongo iankina ny hoavy ny taranaka sy ny seha-piariana Jono. Raha mijery an'ilay teny fanentanana izay misoratra amin'ilay sora-baventy ny tenako dia hovakiko amintsika hoe manarina alaongo, manatsara velotena ary mitsinjo ny taranaka hoavy. Tena marina tokoa izany teny fanentanana izany satria dia mifampiankina tanteraka ny tontolo iainana indrindra ny alaongo sy ny hazan-dranomasina na ny fiariana ny velotena manamorona ny ranomasina aty Morondrika satria ny politikan'ny ministera amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ireo mpiara-miombonantoka izay miara-misehatra amintsika dia napetraka tsy maintsy mandray anjara amin'ny famerenana ny alaongo izy ireo izay vao mahazo ny fankatoavana aty amin'ny ministera hisehatra ao anatin'izany sehatry ny Jona zany na dia ataontsika raha hoe ao amin'ny sehatra tsy miankina izy ireo fa maro be ianareo no namaly an'izany fanentanana fandraisana anjara ho fiarovana ny alaongo zany ampiroborobotsika an'izany seram-piariana dia ny sehatry ny Jona zany. 70 isan-jaton'ny mponina ao Bonamary dia misehatra amin'ny Jona avokoa, velom-bola izy ireo araka izany amin'ny famerenana indray ny alaongo ao amin'izy ireo tamin'ny alalan'ny fambolena ongo miisa 3 hetsy tamin'ny velaran-tany 30 hektara. Amintsika milaza zao dia efa niverina ny drakaka, miverina ny filao, manatona tsikelikely ny morontsiraka izay misy anay mba hahafahanay miverina satria 70 isan-jatony izay amin'ity sisin-ranomasina ty dia mpanjono avokoa. Dia velom-bola izay amin'ny reto vaveny reto avy any ministera nandia aty aminay mba mamerina an'izay voly alaongo izay misy aty aminay. Anisan'ny olana sedrain'ny mpanjono ao Bonamary ny tsy fahampian'ny mpikaroka ka nanome tokony komina ny hanomezana tany anaovana fikarohana momba ny voly alaongo. Tanjona ny hitondrana manerana ny Madagasikara amin'ny faritra misy alaongo izany modely pahombiazana ao amin'ny komina Bonamary, distrika Mahajanga faharoa, faritra Boeny izany ka fikarohana manakaiky fiarahamonina no apetraka amin'izany.